eo ara ny fahasarotan'ny fiainana eto Madagasikara nahita mpividy ny fahadimy mihetsy ny fatana novokariny Adesy. Fianakaviana malagasy iray tany amin'ny faritra Atsimo no nanjifa azy. Izany dia mba hanenany izy ireo ny fandaniana ao an-tokantranony sy mba ahafahany manena ny setroka ratsy izay maharatsy ny fahasalamany. Ny ekipan'ny Adesy dia niainga avy hatrany nandray ny lalana. Andeha iaona amin'izany fianakaviana izany, izy ireo moa dia mipetraka any amin'ny 10 kilometatra miala ny renivohitra Madagasikara. Tena tsy nisy otrity, mahafinaritra avokoa ny zavatra hita rehetra eny an-dalana, miovaova be ny tontolo. Todi-setra maro izay nandritra ny dia noho ny faharatsian'ny lalana. Soa ihany fa nahery fony rehetra ka samy niezaka niatrika izany mba ahafahana nahatratra ny tanjona kendreny. Tsy nisy na inona nahasakana teny an-dalana mba hatanteraka ny hiraka napetraka taminay. Hitantaranay aminareo ny momba n'ilay fianakaviana nividy ilay fahadimy mihetsy ny fatana novokariny Adesy ao Ambovombe. Raha ny lalana mankaty amin'ity faritra Atsimo ity dia azo atao hoe tena ratsy indrindra fa mitsofoka eo an-Ramivory mandeha Menatsimo, mandalo amin'ny Betuika Atsimo iny dia mandalo any Ejeda. Kanefa moa raha ny tanjona efa napetraka raha niala tany Antananarivo dia tsy maintsy andeha mangy sy tafatafa amin'ilay nahazo ny fahadimy mihetsy ny fatana Adesy izahay. Reraka ihany ny ekipa fa tsy kivy dia tsy maintsy ataonay izay ahatongavanana araka ny efa napetraka hoe ho aseho anareo ny tantaran'ilay olona nahazo an'ilay fahadimy mihetsy ny fatana Adesy dia tantaranareo an'izany izay fa tsy maintsy tonga any Ambovombe ny tanjona.